Ny terre rare dia mineraly 7 akibon'ny tany izay manana anarana hafakely izay tsy fantatsika akory toy ny européum sy ny sisa. Tokony ho fantatsika nefa fa raha tsy misy ny terre rare dia toy ny miverina tamin'ny taona 770 isika ary tsy misy fandrosoana mihitsy izao tontolo izao satria izy ireo dia akora ilaina amin'ny fanamboarana ny fitaovana teknôlôjika avo lenta ampiasaina isan'andro toy ny finday, ny solosaina, eny na dia ny lela vola avy amin'ny banky aza. Ny terre rare dia azo lazaina fa soliky ny taonjato fa 120 ary moteran'ny indostria amin'izao fotoana izao. Ohatra fotsiny dia fantatra fa ho potika tanteraka ny indostria any Japon raha tsy misy ny terre rare. Ilaina koa amin'ny fanaovana fitaovam-piadiana maro fampiasan'ny miaramila Amerikanina ny terre rare. Noho izany dia tena lafo vidy ary be mpitsiriritra ny terre rare eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny fanovanana terre rare dia miteraka fahalitoana betsaka ary manimba ny tontolo iainana satria mila fampiasana akora simika sy asidra be dia be. Ny rano avy amin'izany fanovanana izany dia feno potipotin-javatra simika sy radioaktif izay mahatonga aretina toy ny homamiadana sy ny areti-po amin'ny olona izay voakasika izany. Ireto sary hitantsika ireto dia mampiseho ny fiantraikan'ny famokarana terre rare amin'ny tanànan'ny Baotou izay misy ny ozinina fanovanana mineraly napetraky ny sinoa ny Mongolia. Mitovy endrika amin'ny fary ny toerana fanariana ireo déchets toksika avy amin'ny ozinina ary mahatratra 10 km tora-droa ny velarany. Tsy misy zava-maniry na trondro afaka miaina ao. Rava daholo ny tranon'ireo mponina ary misy fofona manaiky tenda izay re hatramin'ny 12 km manodidina ireo ozinina ireo. Any Chine no misy ny terre rare betsaka indrindra ary izy irery no mamokatra ny 5.9 isan-jato amin'ireo terre rare ireo eran'izao tontolo izao. Satria tia notehirizina ny terre rare misy any aminy sady tsy tiany voakasiky ny voka-dratsy avy amin'ny fanovanana azy ireo intsony ny tontolo iainana sy ny vahoakany aminy, dia nanapa-kevitra ny fanjakana sinoa pahahena ny famokarana terre rare any Chine ary atao any amin'ny tany hafa ny fanovanana azy ireo. Anisan'izany tany hafa izany i Mongolia. Tsy ny sinoa ihany akory fa samy mitady firenena manaiky hizaka ny fahalitoana sy ny fiantraikany ratsy rehetra ka mokatra terre rare ho an'izao tontolo izao. Na ireo tany manan-karena tandrefana koa aza. Satria tsy nanaiky ny fanovanana terre rare any Australie ny fanjakana any dia voatery ny orinasa Linas nifanaraka amin'ny fanjakana any Malaisie mba ahafahany manao ny fanovanana terre rare any amin'io firenena io. Noho ny fahasimbany tontolo iainana sy ny aretina nateraka izany famokarana izany dia nidina an-dalambe ny vahoakan'ny Malaisie nitaky ny fanajanonana ny famokarana terre rare any aminy. Amin'izao fotoana izao dia ny société Tantalus ao Allemagne izay tompon'antoka lehibe indrindra ao amin'ny société Tantalum Rare Earth Madagascar na TREM no nahazo alalana avy amin'ny fanjakana malagasy hitrandraka terre rare eto amintsika. Voakasika izany tetikasa fitrandrahana izany ny commune ao Akingameloka, Antsirabe, Bemanevika, Ambalia, Anorotsangana ao amin'ny distrika Anambanja ary ny commune Ankarambe ao amin'ny distrika Analalava. Araka ny vaovao azo farany dia miomana hanokatra ozinina fanovanana terre rare eto amin'ity faritra ity koa ny société TREM. Hoy ny talehany Andriamatoa Montarson Rakotondrina tamin'ny mpanao gazety. Ny fanontaniana petraka amintsika rehetra ary
ary indrindraindrindra amin'ny fitondram-panjakana malagasy dia ny hoe avelantsika hitovy amin'ny Mongolie sy Malaisie koa ve ny tanin-drazantsika eto Madagasikara, ary moa ve tsy tokony fampiarana tamin'ny vahoaka ho voakasika izany asa fitrandrahana sy fanivanana terrary izany ny fanapahan-kevitra momban'izany. Atsika rehetra no mandinika sy mapakapeo milaza ny hevintsika rehetrarehetra mahakasika an'izany. Voninahitra hoay Soandriamaro izay anisan'ny nanao an'ilay horonantsary kely iny zany mba ho fanazavana aminareo solombavam-bahoaka hoe inona mo ny zavatra kasaina atao eto Madagasikara amin'izao tontolo izao. Dia satria adidinay amin'ny maha-firaisamonim-pirenenanay ny mitondra koa ny feon'ny vahoaka izay tsy mba afaka maketo alohanareo androany, dia mamela mba hamaky aminareo ny fanambarana nataony firaisamonim-pirenena avy amin'ny faritra Diana izay nanatanteraka atrikasa momba ny zon'olombelona niaraka taminay tamin'ny 5 ka hatramin'ny 7 Mai lasa teo. Toy izao zany ny fanambarana nataony vovonan'ny firaisamonim-pirenena momba ny fitrandrahana terrary ao amin'ny faritra Diana. Zahay vovonan'ny firaisamonim-pirenena eto amin'ny faritra Diana mba azo zaraina ve le déclaration de Vagodina. Dia manao izao fanambarana izao mikasika ny zava-misy manodidina ny fitrandrahana terrary ataon'ny orinasa Tantalon Rare Earth Madagasikara. Izao fanambarana izao no atao dia mba hanaovana antsoavo ho an'ny fitondram-panjakana sy ireo tompon'antoka rehetra mba hijery akaiky ny momba ny zon'olombelona izay voakasika amin'ny mitetika aza fitrandrahana io. Teboka voalohany tsy nisy fanazavana na adi-hevitra natao miloha tamin'ireo fokon'olona voakasika ny mitetika azy ho fakana ny heviny araka ny voalaza ny lalàna manan-kery eto Madagasikara fa teny kife lehibe no natao. Mitaraina ary malahelo mafy ireo fokon'olona voakasika fa simba ny voly ifivelomany, rava tanàna fonenany ary nafindra ny fasany. Malahelo mafy izy ireo fa tsy misy fanajana ireo toerana masina sy fijoroana izay maro no nolavahan'ny orinasa mpitrandraka amin'ny fomba tsy manara-dalàna. Manamafy izahay imponina fa ho very ny tany akina fivelomanay sy ny hoavy ny taranaka afara mandimbinay ary ho simba ny tontolo iainana eto amin'ny faritra Diana satria ho ritra ny rano, ho voapozin'ireo fanotona avy amin'ny fitrandrahana sy fanivanana terrary ny ranomasina sy ny tontolo iainana rehetra manodidina izay mety hiteraka voka-dratsy amin'ny fahasalaman'ny mponina, ho rava ny sehatry ny fizahatany sy ny fiarikarena samihafa eto amin'ny faritra, indrindra fa ny harena an-dranomasina, ary voafafa eto amin'ny tantaram-pirenena ireo zavaboary tsy misy afa-tsy eto amin'ny faritra Diana. Eo anatrehan'ireo fanitsakitsahana ny zon'olona voakasika ny mitetika asa fitrandrahana ireo ary noho ireo anton-javatra voalaza rehetra ireo dia manao antsoavo ho an'ny fitondram-panjakana izahay vovonan'ny firaisamonim-pirenena eto amin'ny faritra Diana mba hiaino ny feon'ny vahoaka madinika ka ampitsahatra io tetikasa fitrandrahana io. Manambara koa fahavononanay ifampiresaka amin'ny fitondram-panjakana sy ny tompon'antoka rehetra izahay mba hitadiavana paikady sy fandaharam-pandrosoana maharitra ary manaja ny zon'olombelona eto amin'ny faritra Diana. Natao teto Atsirarana tamin'ny 7 ny volana Mai. Toy izay zany no afatrafatra mba tianay ho apetraka aminareo solombavam-bahoaka averitra indray fa zahay dia tsy maintsy mampahafantatra anareo
ny zavatra manjoa ny mpiraitan-drazana amintsika izay tsy azontsika jerena fotsiny indrindrindrindra nareo izay mifidiny hisolo azy sy ary mizolo sy mitombotsoany. Dia ny eto dia manaraka loatra koa mba hampita aminareo solombavambahoaka sy ametrapetraka hafatra momba ny volavolan-dalàna izay ketriketrehany fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, ary ahina fa tsy hitanareo ny sasany. Ahina ho fa mety tsy hitanareo sasany sy izay koa zao ny zavatra manahirana amin'izao fotoana izao. Rehefa misy zavatra ahina fa mety tsy ho lany satria miteraka problema betsaka ny olona mety hanohitra, dia atao ohatrany hoe ohatra zao raisiko ohatra lettre de politique foncière. Lettre de politique foncière ataon'ny gouvernement, dia izy ny mandany azy amin'ny conseil de gouvernement fa tsy votery laninareo député. Zay zany ny fomba fiasa amin'izao fotoana izao ary tsara ho fantatritsika. Ary satria zany ahinay fa mety tsy ho fantatrareo zao zavatra zao dia zay mahatonga manaraka ohatran'izao fotoana izao ilazana aminareo fa namoaka politika ny fananatany vaovao indray ny ministera miandraikitra amin'ny fananatany tamin'ny volana aogositra 2015 teo, zay tsy nandalo ny fiaraha-midinika nandraisan'ny be sy ny maro manjara ny famolavolana azy. Araka ny fantatritsika angamba dia efa nisy anankiray ny lanina tamin'ny volana mai 2015 zay nifampidiniana tamin'ny olona PDB hatrany amin'ny faritra rehetrarehetrany, fa satria nisy ny grevy ny domaine ka tsy tafavoaka ny fitondram-panjakana tamin'ilay grevy dia novana tsy moramora ilay lettre de politique foncière efa nekeny daholo be tamin'ny mai 2015 ka novana ny ho anankiray tamin'ny volana août 2015 io. Manamafy izahay firaisamonim-pirenena fa misy volavolan-dalàna mikasika ny fananan'olon-tsotra vita titre zay karakarain'ny ministera miandraikitra amin'ny fananantany amin'izao fotoana izao, ary misy andininy anankiray ny andininy ny andalana fahavalo zay mitady hanome zo mitovy amin'ny fizakana tany ho an'ny malagasy sy ny vahiny. Amin'io volavolan-dalàna koa dia misy ny andininy fa 7/20 zay milaza fa ny fahazahoan'ny vahiny fitompona amin'ny tany dia anaraka ny fepetra manokana mikasika izany, ary indrindra ny lalàna laharana fa 203/029 tamin'ny 27 août 2003. Mety ho fantatsika ihany angamba fa io volavolan-dalàna tamin'ny 2003 io, le hoe 2003/028 dia napetraka sy nampiarina tamin'ny 2003 mba ahafahana manome tany ho tena fanana ny orinasa mitondra petrabola avy any ivelany izay mikasa ampiasa vola mihoatry ny $500,000 teto Madagasikara. No ny tatio ariana satria ngamba hita hoe to ohatrany tsy dia taitra loatra indray le mpampiasa vola tiana ho avy eto zany tamin'le izy, dia nifoanany le condition hoe mihoatra ny $500,000 io. Ny ainay dia izao, raha setraka ekena ny andalana fahavalo sy 7/20 amin'ny volavolan-dalàna io, dia ahina fa ho voasoratra amin'ny vahiny anatin'ny fotoana fohy ny fitambaran'ny tany amin'ny firenena ka ny ankamaroan'ny malagasy dia ho tandonondoza ho voaroaka mandrakizay avy eo amin'ny tany.